salamaby. Ny anarako dia Zosina mipetraka dia Ramafana. Avy any antsika dia miditra amin'ny vidéo laharana fahatelo. Vidéo laharana fahatelo ilazana momba ny maim-paigny aby na ny MPA amintsika androany sy ny fivoara ny compteko tao anatiny izay herinandro izay. Raha ohatra ianao mbola tsy nanaraka amin'ny vidéo voalohany dia tsara miditra amin'ny canal YouTube anao izay apetrako amin'ny lien ato ambanin'ity vidéo ity izay lien mahakasika an'izay canal YouTube zay. Dia misy ny vaovao maro fampizarantsika mahakasika an'ity MPA ity anio ary izay no antony ity vidéo fahatelo ity. Mialohan'izay lasa antsika hiditra amin'ny compte MPA. Dirina ny pseudo sy ny mot de passe, login. Misokatra ny compte dia misy an'ity publicité voalohany ity miandry ny folo seconde no tapitrana dia cliquena eto amin'ny X fermé ireo milina ankavanana avy ambony. Dia tonga ao amin'ny back office ianao. Raha telo ny olona paye azoko tamin'ny vidéo talohan'ny vidéo anankiroa izay nataoko dia lasa iny le piba tamin'ny voalohany sy teo mbola manaraka afara ihany izy. Dia lasa dimy izy teo ny olona paye filelako zany ary lasa 90 ny paye. Ary ny commission azoko zany dia $1.50 ary ny vola azoko tamin'ireny active share moa fiteny anazy na ataontsika hoe coupon active zany dia $652 mahery kely. Zay zany amin'ny ankapobeny ny fivoarana. Ny marika tiako atao dia azadino zany ny clique an'ilay view ads, ny tena ady na ny pub folo isan'andro isaky ny 24 heures satria raha vao mijanona iny dia mijanona ny compte-nao tsy mihodina ny vola ao anatiny. Fanamariana iray lehibe izay faharoa an'izay isaky ny mahafeno $1 satria mirehetrarehetra dia tsy maintsy manomboka amin'ny $1. Isaky ny mahafeno $1 ny fitambarany ato amin'ny cash balance sy ny ato amin'ny repurchase balance dia tsy maintsy manao asa avy hatrany ianao. Atsika gasy somary mahimahy amin'ny retrait zay fa tsy ihany aloha mitanja. Mitanjana dia hoe ahoana ny manodina ny vola io angaikaingana ary ahafahana manao retrait ngedangeda any aoriana. Zay ny tanjona. Dia ahoana no mirecruter olona maromaro fa anisany tena mahanjana ny asa ataonao zany izay fahazahoana olona maromaro mahita an'izany nareo amin'ilay page capture capture page izy ny amerikanina zay amin'ny falefako posteko any amin'ny Facebook iny. Dia ohatra anankiray dia somary ahiverenako kely reo dingana anaky vitsivitsy zany hoe dingana anaky 4 na 5 izy tsy maintsy ataonao zany ao anatin'ny maim-paigny ady. Mijery nareo zao ny back office ny namana Dro izay kanadiana anankiray anisan'ny leader ato amin'ity maim-paigny ady ity dia manana referral BTB na filiale BTB ary lasa double an'ilay vola nampiasaina ny vola azony atao amin'ity commission zany, ny commission azony atao amin'ity
commission hearing ity raha amin'ny volahazo amin'ny Pâques dimy tamin'ny volana lasa doublé zany. Ireo dia efa lasa lavitra amin'ny ekrity taorinako izy fa lasa lavitra be satria nampiasa vola ngedangeda satria roa arivo anazy, $2 nanombolony azy ary dia manana stratégie enjana be raha namana ny fanaovana vidéo tany amin'ny YouTube isan'andro dia nahazo olona be dia be mihitsy. Dia verenako amin'izay ilay dingana anaky vitsivitsy anaky 4 tsy maintsy ataonao zany raha vao inscrit amin'ny MPA na voalohany moa zany raha ohatra ianao mbola vaovao dia cliquenao ilay mamorona compte zany zay natao voalohany dia cliquenao dia bouton menamena misy soratra hoe click here to create your account 100% gratos zany io zay midika an'ilay hoe it's 100% dia assuré tsara izany paranao ny ID-ko zany dia 9231 dia akaikinao misy hoe Tsoaranga dia fenoina tsara reto banga reto araha ilay vidéo voalohany sy faharoa izay efa nalefako teo fa ao ny tsipiri amin'izay. Faharoa manaraka zay ino natao manaraka amin'izay dia faharoa dia login anao zany miditra amin'ny comptenao tonga any amin'ny back office ohatra ny nataontsika teo tonga ato amin'ity back office ity. Fahatelo clique an'ilay pub anankifolo isan'andro isaka ny 24 heures zany dia miverina menamena ohatra n'ity zany ilay minuterie moa zany tsy haiko na karazana chrono zany io ahafahanao n'ilay volanao mihodina zany. Dia ohatrohatra zao ny endriny isaka bannière publicitaire io dia asa sur internet daholo ireo hitantsika ireo ary société ngeda be daholo ny ankamaroan'ireo izay mividy pack de pub ry zareo dia anjaran'ny société indray no mandefa na hoe midistribuer ilay pub vidiny zareo zay zany fidiram-bola amin'ilay société ataontsika eo. Dia misy chrono 10 secondes isaka ny barre de pub anankiray dia andrasana zay dia cliquena eny amin'ny X fermé dia miverina ao back office ilay mandeha dia mijery hafa indray misy soratra hoe visiter zay vitanao asa gris zay izy dia misy soratra visiter. Dia fahaefatra ary farany ahoana tsy maintsy atao raha ohatra ianao zany olom-baovao hoe vao androany manokatra compte dia tsy maintsy miditra amin'ny rehefa vita ny comptenao miditra profil aloha izay ato anatin'ity member tools ity misy anazy dia amboarina tsara ny profil fenoina tsara izy rehetra hatramin'ny processeur de paiement dia rehefa vita zay misy code de transfert koa ery ambany mbola amboarina koa iny rehefa vita zay dia miditra ato amin'ny onglet finance amin'izay dia mampiditra vola dia finance dia add funds iny zany no ataonao manaraka dia rehefa après an'io dia ohatran'ity eto amin'ity sary manaraka ity tonga amin'ity ianao dia apetakanao eo ny vola izay zakanao ampiasaina amin'ity compte ity dia misafidy amin'ireo processeur de paiement misy ny vola ampiasainao na any amin'ny Payza zay na any amin'ny PayPal ny anahy dia PayPal no ampiasaiko tany am-boalohany. Matetika ny mpiasa rehetra amin'ny internet dia PayPal no ampiasaina nefa indraindray misy olona amin'ny PayPal io satria diazana zay ny comptenao indraindray dia après 21 jours ianao vao accès amin'ny volanao manao vérification zay zareo. Dia tsy dia mitovy amin'ny Payza zany Payza tonga dia
tonga amin'ny compte-nao volanao dia azonao ampiasaina. Dia ohatra eto Madagasikara tsara raha manao paysan fahitako anazy fanaizana zany fa maro ihany koa ny manao PayPal. Dia ny fahadimy farany mialatsiny fahadimy ilay dingana fa tsy efatra. Fahadimy farany dia manao an'ilay achat na pub na pack de pub. Dia ahoana fanaovana anazy dia verina amin'ny onglet finance indray mandeha ianao rehefa tafiditra tsara ny volanao zany tokony mipetraka ato amin'ny cash balance ato ny plasiny ato raha mampiditra vola voalohany ianao. Dia tafiditra volanao dia anao achat dia miverina any amin'ny onglet finance dia eo ambanin'ilay ato fonga misy hoe purchase shares. Dia rehetrarehetra tsy maintsy misy karazana pack de pub folo izy ny tena raiky amin'ny folo ny tena marina fa folo no tena hita ato amin'ny site ato satria ny raiky amin'ny folo dia raha karazana manodina vola fotsiny. Dia iny zany ny folo iny no tratrarintsika misy fetiny misy amin'ireo pack reo misy ny ankamaroany zany manomboka amin'ny level voalohany ka hatrany amin'ny level fahasivy dia ny isa tsy maintsy anananao zany dia any amin'ny 200 isa, zany hoe pack 200 isa zany manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Fa ny pack fahafolo farany io no afaka manana 2000 isa ianao. Dia rehetrarehetra tsy maintsy manomboka amin'ny pack level 1 izay $1 ny vidiny. Dia ohatra ianao zany mampiasa $400 dia mividy $200 ianao amin'ny level 1 na azo atao koa satria afaka miampita level manaraka ianao raha manana 100 isaky ny level. Tsy maintsy mahatratra 100 zany nombre de pack-nao amin'ny level anankiray vao miampita amin'ny level manaraka. Dia raha ohatra ka mature ka latsaky ny 100 ilay satria ny tena mahatonga izay dia matetika reny olona tonga dia mividy pack de 100 reny na pack de 50 reny tonga dia vao mature ilay pack dia tsy actif intsony izy dia mijanona dia miala teo amin'ny isan'ilay totalin'ny pack-nao. Raha ohatra manana 150 pack ianao zany dia ny 100 ohatra ny ray mature dia 50 pack sisa amin'ny compte-nao dia tsy afaka miampita intsony ianao, tsy maintsy mila mamerina mameno an'iny indray lasa 100 zay vao afaka miampita amin'ny level manaraka. Dia amin'ny voalohany indrindra ianao tsy mampiditra vola amin'reto tsy kosehana moa zany, tsy kosehana satria ianao mbola tsy manana vola amin'ilay party amin'ilay purchase balance fa any amin'ny cash balance zany tsy mila kosehana fa prévu dia hainao zay zany no ataonao rehefa hanao achat na pack. Izay no ankapobeny tsara fantatra mahakasika ny MPA. Fa vao manaraka dia misy amin'ilay groupe antsoina hoe One League Family izay misy système vaovao antsoina hoe guaranteed sign up. Io dia système iarahana amin'ny andriamatoa Jeremy Ross. I rangahy io zany manana traikefa goavana be amin'ny fomba firekrutena olona amin'ny alalan'ny sitiny izay antsoina hoe Zoukol. Misy outil be dia be io sitiny io raha hitantsika amin'izao sary eto manoloana izao zany dia foto-tapitra misy 15 minitra voalohany dia toizako amin'ny vidéo faharoa ilay izy zany vidéo fahaefatra amin'ny andiana vidéo izay iarahantsika fampizara ary aza miala fa cliquez le lien tao ambany dia toizana amin'ny vidéo manaraka ny fanazavana tsotsotra izay arahantsika eto izao.